Miarahaba tompoko androany isika de ndondray raha hiresadresaka ny vaovao mafana izay tena mbola mafana tokoa amin'izao fotoana izao a ny mahakasiky ny fitokonan'ireo vondrony kandida ary tsy manaiky lembena hatrany mo ireto vondrony kandida ireto hatramin'ny farany raha tsy mivaly ny fangatahan'izy ireo fa mialohan'izay dia azadiny milaiky ny vidéotsika ary azadiny ihany koa miabone amin'ny chaîne-tsika mba ahafahanao manaraka sy tapaka ny vidéo zay lefa MCC tao matabatagasy ohatran'izao ny fanaovana azy tsy ampiandrely isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary raha miresaka ny vondrony kandida isika dia ny zavatra tonga ao an-tsaintsika avy hatrany ny hoe resaka fitakinany rariny sy ny hitsiny ary ny tombotsoan'ny voaka malagasy no isan'ny antony fangatahana izay ataon'izy ireo. Tombotsoan'ny voaka malagasy ho yaho satria zavatra izay miverimberina foana rehefa mikabary moa ny collectif de candidats ny hoe Madagasikara tokony handroso ary Madagasikara dia tsy tokony hoentiny vahiny intsony satria Madagasikara mila ny tena fahaleovantena marina sy amin'ny maha izy azy. Fa ny magaga nefa ny eto Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao dia izay manambola sy izay manambava ihany ireo ny marina ekena lalandava. Izay manambola sy izay manambava ireo ny marina ekena lalandava satria nahoana ho yaho hoe maro ny tanora izay nahavita fianarana ambony ary maro ny manampahaizana eto amin'ny tany sy ny firenena fa ny mahagaga nefa ny rehefa misy ireny concours na fanadinam-panjakana ireny tsy izay mahay no afaka amin'ireny fotoana ireny fa izay manambola sy izay manana lamosina zany hoe na mahay tahaky n'inona aranao raha anao zany tsy manana lamosina sy tsy manambola dia mitovy amin'ny tsy misy ihany ary mety izay zavatra izay sy izay rafitra misy izay no mahatonga an'ity Madagasikara ity no mikrosofahana tahaky izao mandraky tiny androany. Melohany hidirako landalana kokoa amin'ny fitokonana izay ataon'ireo vondrony kandida dia ndao ara ho resahantsika vetivety ny antony izay tena mahatonga ny kolokolo tsy mety miala mihitsy eto Madagasikara mandraky tiny androany. Ny kolokolo tompoko dia isany toetra iray ratsy indrindra eto Madagasikara ary io kolokolo io dia zavatra efa nisy hatrany am-piandohana mandraky tiny androany satria izy io dia zavatra izay nolovaintsika avy tamin'ireo mpanjanaka. Aiza moa ny firenena tena anjakany kolokolo indrindra eto ambonin'ny tany. Ny firenena tena anjakany kolokolo ary tena misy an'izany kolokolo zany eto ambonin'ny tany dia la Frantsa. Nefa iza no nanjanaka antsika teto Madagasikara? La Frantsa ihany. Ny kolokolo ne ka eto Madagasikara miangatrany ambany ka hatrany ambony satria inona zany tena antony mahatonga n'io kolokolo io tsy mety miala mihitsy mandraky tiny androany. Zao ara fa holazaiko aminareo ny tena antony mahatonga n'io kolokolo io tsy miala mihitsy. Ny antony tena mahatonga ny kolokolo dia noho ny rafitra izay misy eto dia tokony mila fanavaozana mba tsy hilazako azy hoe tsy manjary, mba tsy hilazako azy hoe tsy mety. Ny zavatra mila fanavaozana voalohany amin'izany dia eo amin'ny resaky ny fampianarana. Ny programme scolaire tompoko dia mila fanavaozana mihitsy ary mila fanovana lehibe dia lehibe tokoa. Atsipoka eto aminareo ny zavatra vitsivitsy tokony ovaina ao amin'ny programme scolaire surtout eny amin'ny fampianarana enseignement général. Ohatra zao raha mianatra connaissance usuelle tany amin'ny klasy ambany dia lany fotoana mianatra le criquet sy ny tariny ny ankizy nefa inona ny ilana anazy rehefa hiasa isika amin'izao fotoana izao. Aiza natao aiza ireny le criquet nianarana ireny. Faharoa manaraka izany ny tantara izay ianarana ao an-tsekoly ny tantara sy géografika dia miresaka ny tantara any andafy daholy première guerre mondiale deuxième guerre mondiale fa tsy mba misy miresaka tantarany tena Madagasikara mihitsiny na de eo aza ny tantarany tena Madagasikara tsy tena tantara feno ny tantarainao fa tantara ambangovangony fotsiny hanaka tsy fantatra ny atao hoe tena Madagasikara sy ny malagasy. Eo indray ny géografia dia lany fotoana mianatra ny géographie sy ny économie ny États-Unis Japon makatso makaroa fa nintsika eto Madagasikara tsy mba ianarana mihitsiny mandritra izany rehetra izany. Jerevana eny ny vazaha nenazy mbola kely ny zanany de tonga de ampianariny any ny resaka proche par compétence ary izay hitany hoe manavanana ny zanany amin'izany ino no ampianariny zanany jusqu'à izy lehibe ary iny ihany ny mahatafita ny zanany. Zany mahatonga ireo vazaha tsy de betsaka ny chômeur fa nintsika eto Madagasikara ane tsisy an'izany fa ianarana daholo zao rehetra izao de rehefa vita fianarana am'izay vao tena sahirany. Arakaraky ny anananao diplôme ambony vao maika mahasahirana anao hitady asa eto Madagasikara satria ny recruteur mitady izy hoe 5 ans d'expérience. Ahoana moa hananao 5 ans d'expérience ianao raha mbola vao vita fianarana nefa ny vazaha mbola mianatra izy sady tonga de mandeha ihany ny pratika sy ny teknika. Raha amiko manokana zany de tokony sehatra teknika no tena atao miroborobo tsara eto Madagasikara amin'izay tanora mba afaka miofana arakasa vetrany. Ary ny zavatra tsapako sy hitako ny tanora malagasy rehefa mianatra ka miha be diplôma dia ohatrany hoe mianatra mba hiasa manolona fa tsy mba misy tanora manana finiavana hamorona asa ho an'ny tenany. Raha misy angambany zany de tena vitsy de vitsy tokoa ny tanora mba manana finiavana hoe hamorona asa ho an'ny tenany zany. Nefany raha miasa amin'olona anao sarosarotra anao ho tafa. Ny mpampiasa nefa etsy andaniny efa zatra manambakambaka ny mpiasa dia aleo no mirecruter olona izay tsy de be diplôma satria iny afaka ambakainy tsara amina resaka karama toy zay izy
recruter olona be diplôme manomboka eo dia mitsiry ny hevitry nireo be diplôme sy ireo navita fianarana fa ndeha hanao concours zany hoe concours mpanjakana zany eo ny manomboka ny kolokolo inona moa zany tena mampanomboka ny kolokolo eo raha tsapatsika sy hitantsika tsara fa ny karama ny mpiasa malagasy dia ohatrany hoe ambany zany daholy ka rehefa tsy ampy moa ny karama dia manana tentative foana ny olona ray hoe inona ny zavatra atao mba hahatonga n'ity karama ty avita amin'ny subvenir n'izay besoin-ko rehetra eo no mitsiry ny kolokolo zany hoe rehefa ndeha hanao concours mpanjakana anao de tsy maintsy misy foana ireo olona izay manao lamosina amina resaka kolokolo mba hafahany mampiditra anao hiasa mpanjakana nefa kosa efa kolokolo ny diranao ny asa mpanjakana rehefa tafiditra anao sady lany vola be manomboka miasa ndray anao tsy maintsy hiezaka hanao kolokolo koa anao hamerina ny laninao de zany hoe tsy hiala mihitsy io kolokolo io ary tsy ho foana mihitsy io ny karama tsy miakatra mihitsy nefa ny vidim-piainana miakatra isanandro zany hoe lasa tsy proportionnel amin'ny karama miditra tsony ny vola mivoaka amina vidim-piainana sy ny sakafo ao an-tokatrano ny fehiny dia ampiakaro ny karama ary ataovy mifanaraka tsara ampiakarany vidim-piainana amin'izao fotoana izao zay zao ny vaholana kelikely hitako nefa ny kolokolo tsy ho foana zany mihitsy satria efa zatra voky daholo ny olona ajanoko atreo aloha ny resaka kolokolo sy ny antony mampikirosofahana nyty Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy ity fa ndao ara hiverenantsika am'izay ny tena fotokevitra ioresantsika androany ny mahakasika ny fijoroan'ireo collectif des candidats izay manao diabe sy fangatahana na de mbola tsy misy valiny ara izany fangatahana izy ireo zany mandraky tiny androana dia tsy mitsahatra izy ireo manao an'izany collectif des candidats ny resaka eto nilaza mo Andriamatoa Hadzo Andrianarivelo nandrisany kabary izay nataony niarahany tamin'ireo collectif des candidats tany Antsonjombe tsy mbola nisy tahaky ity hatramin'ny 1960 ho izy teratany vahiny ekeny HCC hilatsaka ho fidiny eto Madagasikara filohan'andro mpanjakana mandany andraikitra nomeny lalam-panorenana azy noho ny antony manokana aveo toa norahonana ho faty fa toa tsy norarahina indray filohan'ny andro mpanjakana no solona tamin'ny olona tsy mbola nankatoaviny HCC famindrana fahefany filohan'ny republika avy amina fifanarahana any ambadika any araka izany ara dia miantso isika rehetra Andriamatoa Hadzo mba hiara hijoro faraka izay aingana mba ho fanovana rafitra sy ny fanavozana mba hialana amin'izao zavatra tsy mety izay fandikandikandalana sy ny lalam-panorenana izay miatra amin'ny tany sy ny firenena amin'izao fotoana izao ary mbola nao mafisiny tamin'izany ny hoe aleo tena izy ny Madagasikara sy ny vahoaka ao aminy fa tsy faleovatena sarisary zay aloha mahakasika ny vidéo tsika mitindra mitoraka ity manasa nareo hatrany hanao commentaire ao ambanin'ity vidéo ity mba hafahantsika manravina anireny hevitra nareo rehetra ena anaovantsika vidéo amin'ny manaraka eo manasa nareo ihany koa ilake an'ity vidéo ity ary manasa antanandroa ianareo mba hiabone amin'ity chaîne-natsika ity mba hafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo izay alefa any amin'ny sesy tombotaboata gasy tomboko lasy tomboko vavy mangasitraka de mirary soa Maro tanagna tsara moniny tany faraiky zay zalama variagna matama na vahiny mandalo anao na koanao topitany fa gasikara mefa sady manakarian fa ny mampalahelo olo maro sahiragna vahoaka matinjale Zagnahare mila vonjy ty nosinay Zagnahare omimpitondra hindrisy ty fireneny zay na de zegny zaho zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae akupakupa hunitananao fa za mitanondriky atoy izao atsika mifandraisa tagnagna gastia fihavanagna na tsy mona ndrefagna varatra antsignianagna ivontany joby malandy malama nangita antsika jiaby na fohina lava mahantra mpanambola antsika jiaby anombany volony aty amin'ny vilina mpitandrano masy malagasya zanakadako zaho zanakadako zaho fiera fa zanakadako zaho zanakadako tsy mivakirano iae
Madagasikara. Oripitundra fanjakana asa mity gasikara tanindrazana malala ivavagna ny tsy manaranare gologolo ty gasikara mbany oso fa tsy latsika fara ny fitiavagna anao tsy miala angatagnono veny ty sy fara tiara baba avambonimbony avambanimbany avambonimbony avambanimbany zanakadako zao fiera fa zanakadako zao zanakadako tsy mivakirano